Tafiditra ao anatin'ny velirano Filoham-pirenena ny fampiharana ho fanamafisa fahaiza-manao ahafahany tsiraray manatsara ny asa fivelomany ka tsy diso anjara tamin'izany ny distrikan'i Manandriana. 500 ireo olona vinaina hisitraka izany hatramin'ny volana febroary 2024 amina karazana seha-panofanana maro. Formation flash na fampiharana fohy no atao ka efa misy ireo paikady napetraka mba hitovy ny fahaiza-manao ireo mpiofana aorian'ny fampiharana. Olona tonga ao mety mahay manoratra mety tsy mahay manoratra dia eo anatrehan'izay misy ny fiofanana zany teoria zay ampahafantarana an'zareo hoe zao ny zavatra ho atao fa ny sivisanjatin'le fiofanana dia pratika tonga dia fampiharana avy hatrany fiteo am'izay zany hoe aiza manao akory ny iza ny maharaka iza ny tsy maharaka ary ny fampiofanao olona manana traik'efa amin'izany fampiharana lehibe zany na ny fampiharana atao fa tsy manasarotra ny olona rehetrarehetra na iza na sembana na sy sembana na antitra na tanora mety tsy anana olana amin'ny resaka fiofanana. Ny lycée technique et professionnel no iandraikitra ny fampiharana ka ny fanamboarana mofomamy sy ny nahandro no nentina nanomboana izany tamin'ny fomba ofisialy ary hisy ny mari-pakasitrahana aorian'ny fampiharana.